Be da be ny zavatra tiako resahana satria hitantsika moa zany ny zavatra mitranga aty États-Unis am'izao fotoana zao na io resaka économie na io resaka immigration na io zavatra be da be. Indrindra am'ty taona vaovao ty de be da be ny zavatra niova satria nisy administration vaovao zany aty États-Unis de zay no zavatra ho resahantsika zany androany. Hoza raiky roa le vidéo satria sao de manjary lava zany le izy. De ny ho resahantsika voalohany de ny momba ny fianarana makaty États-Unis, ny fiatraikan'ilay fanapahan-kevitry ny fanjakana am'izao fotoana zao mahakasika ny fianarana aty États-Unis zany. Zay ny tapany voalohany. Ny tapany faharoa de hiresakitsika ny fiantraikan'izay fanapahan-kevitry zay amin'ny fifindrammonina aty États-Unis amin'ny ambangivanginy zany sady hanome ohatra ny karazana visa andehanan'ny olona mianatra mandeha mifindra monina aty États-Unis. De ny tapany voalohany zany mety mivoaka amin'ny larobia de zany hoe ampijerevana azy zany ianao am'izao fa larobia ny andro. De ny tapany faharoa any amin'ny week-end any sabotsy na lahady. Zany hoe raha te hijery an'ilay tapany faharoa zany am'ty ianao de any amin'ny week-end any ianao mijery any tapany faharoa. Inona ary ny fiantraikan'le izy eo amin'ny fandehanana mianatra aty États-Unis? Be da be ny zavatra miova. Voalohany aloha mety misy université any ho any manova ny polisian'zareo mampifanaraka ny polisian'zareo amin'ny polisian'ny fanjakana am'izao fotoana zao. Ohatra fotsiny hoe mety misy université any ho any aty États-Unis zany manena ny quotan'ny international student ho ampidiriny zareo aty ao amin'ny fianaran'zareo. Satria voatery manao an'izay satria nahoana? Mety ho vitsy no ankizy hahazo visa. Zay zany anankiray. De zavatra faharoa mety hiova de ho antsika izay efa nisitraka vatsim-pianarana tamin'ny alalan'ny fanampian'ny fanjakana amerikanina zany be da be tsy ho tanisaiko eto moa zany fa be da be zareo be da be no misy zany ahafahan'ny ankizy mandrato fianarana aty de manisy an'izay impact tsara zay any amin'ny communauté fiarahamonina misy azy. De mety ho vitsy ireo reny opportunité reny zany hihena zany reny opportunité reny zany atsy ho atsy fa manomboka mihena izy zao. De na tsy mihena aza ilay izy de ny critère satria ny tena anisan'ny misehatra ao anatin'izay fampianarana sy immigration zay de mahita ny fiovana policy de mahita ny fiovana critère ihany koa. De mety ho sarotsarotra ny critère an'ireny zavatra ireny satria administration am'izao de manena ny olona mifindra monina aty États-Unis. De ny zavatra mety hiova fahatelo zay goavana be de ilay fangalana visa aty amin'ny consulat sy ao amin'ny ambasady ao. Io zany tena manano sarotra be, mihasarotra. Zany hoe strict n'iza moa zany mitondra io de strict ry zareo amin'ny fandefasana olona aty États-Unis. Tiako tsindriana eto hoe na de manova policy ary ny université sasany
de mety tsy manova izy ny fifidianany candidat zany, mety hoe tsy miova ihany zany, fa le ao am'le visa ny tena manano sarotra satria efa nanoro tips ho antsika moa zany aho hoe tahaka ny ahoana no tokony atao raha te hahazo vatsim-pianarana tsaratsara kokoa sy ny sisa sy ny sisa. Fa navitanao ary zay rehetrarehetra zay mahazo ny dossier rehetrarehetra hikarakarana an'ilay visa am'izay ianao de ao amin'ny visa io somary sarotra ny situation ao manomboka izao zany. Inona zany zavatra miova? Voalohany aloha zavatra mety hiova ary hinoko marimarina fa hiova satria fantatro ny karakteran'ilay administration amin'izao fotoana izao satria efa taty Amerika tamin'ny ity administration ity nitondra teo aloha. Be da be ny zavatra ho averin'zareo zany, zany hoe ny polisian'zareo ho averiny. Voalohany zao raha nandiniky ho an'ny ankizy zay mianatra aty États-Unis zay olona zay mila visa makaty raha ohatra ka mbola tao anatin'ny 5 taona de tsy mila manao entretien ianao fa manavao dossier fotsiny mandefa passeport de azonao lay visa-nao de zay. Zay zavatra zay zao mety ho asorin'zareo ary mino marimarina fa ho asoriny zay satria anisan'ny filtre anankiray anenan'zareo ny olona mivezivezy mankaty États-Unis. Zay anankiray. Somary sarotra am'izay ihany koa ny fangalana an'izay visa étudiant na visa touriste azany somary sarotra satria jeren'zareo ny manampy critère maro zany izy ankoatran'ilay critère bazika zay takin'ny constitution américaine. Ao am'le fandehanana mianatra, nizaniza moa zany mitondra eo de ny zavatra tiany jeren'zareo dinihana amin'ny dossier anao hoe tena école misy marina ve ity any États-Unis olona tsara ve ianao ary olona hicontribuer amin'ny fiarahamonina amerikana ve ianao rehefa any sy ny sisa, terroriste ve ianao sa tsy terroriste, zay zany nizaniza mitondra io zany de zay daholo no jerena. Fa ho an'ity anankiray ity de tena hoe misy pitsopitsony jereny satria misy an'izay atao hoe public charge zay aty États-Unis, malaza be io ho an'ny olona zay misehatra ao amin'ny immigration. Maninona io no malaza be satria be da be no miteny hoe ny ankabetsahan'ny olona tonga mifindra monina aty États-Unis de manarary ohatran'ilay bénéfice atolotry ny fanjakana. De ianao zany raha ohatra hoe andeha hianatra aty États-Unis de zao no ao an'eritreritrin'zareo zany, zao zany no automatique zany tafiditra ao an'eritreritrin'zareo hoe ty misy olona anankiray raha tonga any États-Unis ty hianatra de mety hanana possibilité ity olona anankiray ty hijanonana. Azonareo le izy? De rehefa tafajanona any nefa izy mety izy ahita asa tsara, mety izy tsy ahita. De au cas où izy tsy mahita tsy maintsy aka fanampiana avy any amin'ny gouvernement de zay no tian'zareo tena hoe ho asorina. De moa koa ity administration ity zany de anisan'ny administration tena manino ty izy ty ahoana miteny anazy amin'ny teny gasy, manindry mafy an'ilay hoe mila tsy mandany be zany ny fanjakana de any am'izay no hijerevan'zareo anazy. Zany hoe na tsara ary ny dossier-nao ka hitany sy soupçonné hoe mety hijanona any ty namany ty na ity ankizy ty de efa izy manana an'izay pouvoir zay hoe refuser ny visa-nao. Be da be zany ny olona ahazo visa refusé ao amin'io. De be da be koa no olona hahazo an'ilay antsoin'zareo hoe RFE. RFE zay
request for evidence zany hoe misy zao tena tonga de refuse ny visa, misy karazan'olona miteneny hoe tonga avy amin'ny manaraka de asehoanay zao zany. De iny zany efa dingana anankiray filtrefan'zareo. De zay no ten'ireo zavatra anankitelo ireo mety ampiova ny fandehanan'ankizy na ny fandehananao mianatra aty États-Unis zany. De zay no tapany voalohany zany. Mbola ho resahako amin'ny manaraka ny hoe inona ny zavatra tokony atao zany fa hiresaka fotsiny momba an'le situation sy ny zavatra mety hitranga.